Angie Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous présente Ni Vava. Faheno matetika eto amintsika ny hoe amaly ny etaeta ary katsaka izay mahasony vahoaka. Tian'izay tokoa ve no irosony mpitondra fanjakana sa efa tena mahazatra ka tononona ahafahana mambabo ny fombahoaka. Nahavitana teleferika ankoatra ny eto Antananarivo ary volan'ny fanjakana malagasy madidio fa tsy voatery ny trosa. Izay ny tomba bidiny vola azon'ireo olombitsy mpanondrana volamena ntsokosoko teo anelanelan'ny taona 2012 hatramin'ny taona 2020. Mifankatoavany Andry Rajoelina sisa no andrasana amin'ny fanavaozana ny bazy militaire Odigo. Io bazy navaly io izay tsiriritin'ny firenena maro no hisy tsara toerana ty amin'ny ranomasimbe Indiana. Anamafisana ny ady amin'ny kolokolo sy ny lozam-pifamoivoizana indrindra anatin'ny fialan-tsasatra. Navaozana amin'ny alalan'ny application fitsirihana fiarakodia araka ny fampafantarana nataony teo anivon'ny DGSR. Nampatsiahany mazava-dehibe ny fanarahana ny fiapetrasakana nentina ny arovana ny fianaka ny Covid-19 ny teo anivon'ny OMS. Mbola mananika ny 700 isan-kerinandro amin'ny maty ny Covid-19 maneran-tany hoy ny tale jeneraliny ty Sampandrara iraisam-pirenena momba ny fahasalamana ity. Nyan Cyprien zay. Ngadondrainy amin'ny valora alina fotoana ny fampalalam-bavao eto amin'ny fitalavitra kolo atena ny araba tomboky lasy tongovavy manasanao ihany koa anaraka izany toy ny mahazatra matoa andatsoratra avy hatrany no ndeha nokafatsika ny fampalalam-bavao amin'ity alina ity. Fa eny matetika eto amintsika ny hoe amaly ny etaeta ary katsaka izay mahasony vahoaka. Ten'izay tokoa ve no irosony ampitonja fanjakana amin'izao fotoana izao sa efa teny mahazatra ka dia tononona ahafahana mambabo ny fombahoaka fotsiny ihany. Matoa andatsoratra Gaetan Andriatsilafo. Ampy izay ny fanaovana tsinotsinona ny tombontsom-bahoaka ary tokony handray andraikitra hijery izay ahasony firenena sy ny vahoaka ny mpitondra fanjakana. Izay rafezina ny afatra nomen'ireo hery politika samihafa ny tafa tamin'ny mpanao gazety teny Antaninarenina omaly. Notakina ihany koa ny amoahana ny foloan'ny BAM Rasambozafy Cyril sy ny solombavam-bahoaka mahavita raha Sylvestre voafidy tao vangain-drano. Ambety tena ny maro isaky ny manao antsoavo amin'ny mpitondra fanjakana io fijerena ny mahasoa ny vahoaka io ary fahiny matetika ihany koa rehefa fotoany ny fifidianana eto amintsika. Samy manambara sy milokaloka ireo kandidaty tsirairay avy fa hikatsaka izay mahasoa ny vahoaka, anao lara-pahamehana ny sosialin'ny mponina sy ny famahana ireo olana menjady amin'ny fiainana andavanandro. Ho avy indray ary tsy maintsy atrehantsika ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny mpanolontsaina na dia tsy mbola navoaka ny mpitondra fanjakana amin'ny fomba ofisialy aza ny fiantsoana mpifidy. Tsy maintsy ho avy ary hipotra indray io filazana fa amaly sy katsaka izay mahasoa ny vahoaka io avy amin'ireo kandida izay irotsaka ho fidina. Kanefa izay mahasoa ny vahoaka hatraiza. Fanontaniana mipetraka amin'izao fotoana dia ny hoe inona marina ny mahasoa ny vahoaka? Maro ny lafin-javatra mahasoa ny vahoaka indrindra amin'izao vaninandro misy antsika izao. Ny raisina ohatra dia ny hoe fahafahana. Ny fahafahana dia tsinona fa anarana enti-manondro ny toe-javatra iray izay ahafahana manantanteraka malalaka izay atao satria tsy misy ny sakana. Eo amin'ny firenena ny fahafahana ilain'ny vahoaka dia ny fanafoanana ny fanandevozana amin'ny lafiny rehetra izay midika fa afaka mandray izay valika sasarany ny tsirairay avy ary isan'izany ny karama na ny tambi-karama. Ny fahafahana ihany koa dia fialana amin'ny fanavaka vaham-bolokoditra eo amin'ny mpiray firenena sy ireo avy any ivelany.
fanafoanana mizanatsindrianila amin'ny olom-pirenena isan'izany ny roim-pihavanana ny foky na finoana na resaka politika io ary indrindra ny fananana fahaleovantena ka tsy akin-doha amin'ny hafa izany hoe voavaly ny etaetam-bahoaka raha ireo voatanisa ireo no mipetraka araka ny tokony ho izy ary manana ny mahasoa azy ny vahoaka na dia amin'ny ampahany fotsiny ihany azy. Ohatra iray amin'ny mahasoan'ny vahoaka ihany koa ny fialana amin'ny fahantrana izany hoe manana fidiram-bola mazava amelomana ny ao an-tokantrano, manana ny atao sakafo, manana ny atrehana raha misy tsy fahasalamana, mandry fahalemana sy ny maro hafa. Voavaly ve ireo ankehitriny? Ny mpitondra izay nilokaloka sy nampanadina fa hamaly ireo etaetam-bahoaka ary tsy hikatsaka afa-tsy izay mahasoa ny vahoaka. Sa efa formula raikitra ka dia tanisaina fotsiny ihany ahafana mambabo ny fon'ny olona. Ekena fa maro ny sakana ary tsy mora ny mikatsaka izay mahasoa ny vahoaka, saingy tokony hisy na kely aza fambara avy amin'ny mpitondra fanjakana ka ahitana fefamiroso amin'izany izy ireo. Miantso fifampidiniana sy fanakalozana hitadiavana vahaolana amin'ny disadisa politika ohatra, ireo antoko sy erivelona samihafa. Mba efa namaly na dia iray tamin'ireo ve ny mpitondra fanjakana? Miantso fampitsarana ireo tetikasa rendrarendra, tsy mitondra vokatsoa ny vahoaka ohatra ireo fikambanana sy firaisamonim-pirenena. Mba efa niaino sy namaly azy ireo ve ny mpitondra fanjakana? Mitaraina isan'andro amin'ny faratsiany lalana ireo mpampiasa lalana rehetra. Inona ny valin'ny antso efa niroson'ny mpitondra? Dieny izao, andro vitsy mialohan'ny fanadina-mpanjakana izao, efa miantso sahady amin'ny fahamailona ka hanatanterahana ny tsakany sy andavany ny baccalauréat ireo mpisehatra rehetra. Dia hoy teo indray ny fepetra ho raisin'ny mpitondra fanjakana. Raha fanjakana mahavoa dia tsy manao kitoto hoy ny mpanakanto. Izany hoe matoa misy ireo kitoto, misy ireo tandrevaka isan-karazany dia tsy mahavoa ny fanjakana. Tsy maniry loza akory fa dia andrasan'ny maro indray amin'izao fotoana ireo karazana tandrevaka sy skandalina iseho manaraka noho izay tsy fahaizana izay hatrany. Isan'ny vaovao misongadina amin'ity alina ity, nahavitana telefirika ankoatrany eto Antananarivo ary volany malagasy madiodio fa tsy voatery trosa. Izay ny tombam-bidin'ny vola azon'ireo olombitsy mpanondrana volamena ntsokosoko teo anelanelany taona 2024 hatramin'ny taona 2024. I Madagasikara izay nanondrana volamena ny taon'ny maro na efa nato ny fanjakana aza ny fanondranana ny taona 2024 araka ny taremarika hita tao amin'ny tranokala ofisialy amin'ny firenena mikambana navoaka ny département des affaires économiques et sociales onona saina. Ny tombo izay tsy izy ny volamena naondrana antsokosoko niala teto Madagasikara hatramin'ny taona 2024 no mankaty. Ny volana septambra 2024 no nijanona tamin'ny fomba ofisialy ny fanondranana, saingy antaon'ny maro no tonga tany ivelany hatramin'ny taona 2024. Raha nita tao amin'ny tranokala ofisialy ny firenena mikambana navoaka ny département des affaires économiques et sociales 7,4 kilao na 2,7 tonnes ny volamena avy aty Madagasikara tonga tany Dubai, renivohitra Émirats Arabes Unis ny taona 2024 izay mitetina mihoatra ny 370 tapitrisa dollara na mihoatra ny 2,5 tapitrisa sy 2,7 miliara ariary. Ny mpandrara volamena tany Dubai no nanao ny tatitra ny volamena voaraina izy ireo avy aty Madagasikara ary nandefa izany teo anivon'ny département des affaires économiques et sociales, fa ny banky foibeny Madagasikara kosa namoaka fa tsy nisy ny fanondranana teto Madagasikara tamin'ny taona 2024 io araka ny hita tao amin'ny tranokalany. Tranga izay manaprofo fa antsokosoko ny nivoany io are-pirenena 2,7 tonnes tonga tany Dubai io. Ny tona ndritra ireo taona ny fandimby izay fanondranana antsokosoko izay ka ho an'ny taona 2024 mbola nisy volamena milanja 5,7 kilao ihany koa tonga tany Dubai izay misanda mihoatra ny 30 tapitrisa dollara na mihoatra ny 2,7 tapitrisa sy 20 miliara ariary, nefa tsy nisy fanondranana hatrany hita teo anivon'ny banky foibeny Madagasikara. Tranga izay mahagaga ho ny firaisamonim-pirenena miasa amin'ny fanaramaso ny sehatra ny fitrandrahana renakibon'ny tany na ny organisation de la société civile sur les industries extractives. Raha ny tokony ho izy dia tsy tokony hisy volamena tsony zany ivoaka ny faritry Madagasikara amin'ny fomba ofisialy. Dia
raha nijerena nefa le tatitra mbola misy volamena mivoaka hatrany amin'ny 740 kilao zay makany amin'ny Émirats Arabes Unis tamin'ny taona 120 zay tena hoe magaga tokoa moa zany. Ny taona 220 koa mbola misy hatramin'ny 500 kilao mahery mbola niondrana ihany amin'ny Émirats Arabes Unis. Zay ny ataoko hoe manahirana zany eto amin'ny tany sy ny firenena ato le izy nefa mbola misy mivoaka antsokosoko ihany nefa hita ny tatitra ihany hoe nisy volamena mivoaka eto amin'ny tany sy ny firenena. Nisy ny fianan'ny volamena nivoaka antsokosoko teto Madagasikara ny taona 2022 oharina ny taona 2022 fa nahatratra 720 sy 10 kilao na ray faingo 720 tonna indray no tonga tany Turquie ny taona 2022 volamena izay mitetina hatrany amin'ny 220 tapitrisa $, izay tsy hita ny banky foibeny Madagasikara hatrany ka namoaka fa 0 kilo ny volamena naondra ny Madagasikara tamin'ny taona 2022 tahaka ny taona 2022 ihany. Araka ireo taremarika ireo any Émirats Arabes Unis ny ankabeazan'ireo volamena veto Madagasikara no miondrana. Ity firenena ity izay azo lazaina fa tsara fifandraisana amin'ny fanjakana malagasy misy ankehitriny raha ny hita tato anatin'izay taona vitsy izay. Profon'izay ny fandehanana matetiky andrajoelina tany Dubai fa ihany koa ny anokafana ny masoivo malagasy any antoerana araka ny tapaka nandritra ny felakevitry ny minisitra ny volana May lasa teo. Le izy tsisy maharatsy ny fifandraisana any amin'ny firenena amin'ny lafiny diplomatika raha hoan'ny tombotsoan'ny firenena malagasy, tombotsoan'ny vahoaka malagasy. Fa nefa kosa ny ayaho ny tsy havanana fa de tokony mipetraka ihany ireo ataoko hoe arofanina rehetra. De ndrindra moa zany ny fanondranana antsokosoko tsy ara-dalàna ny arem-pirenena antsika indrindra io volamena io aingany zany mba hoan'ny tombotsoan'ny besin'ny maro ny fanatsarana ny fanamafisana ny fiara-miasa amin'ireo ataoko hoe firenena any amin'ny Émirats Arabes Unis ny Dubai zay tena firenena malaza tokoa amin'izao fotoana zao kanefa fantatritsika fa any ny ankabeazan'ireo ataoko hoe volamena zay aondrana atsika. Mangalanitra eo amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara sy Émirats Arabes Unis fa inona hatramin'ny andro any no tombontsoa azo ny vahoaka malagasy avy amin'izany. Raha vonona iady amin'ny fanondranana volamena antsokosoko ny fitondrana rajoelina, inona no tsy angatana amin'ny mpitondra ny Émirats Arabes Unis ny amin'ny hoe izavy ireo mpandraraha nandray ny volamena teto Madagasikara raha tsy aka fa tsy nitato anatin'ny 3 taona farany ary ivoaka manarak'izay ny anaran'ireo mpanondrana antsokosoko avy eto amintsika. Raha izay no misy azo antoka fa misy tombontsoany malagasy tokoa ny fifandraisana eo amin'ny firenena rototo fa tsy tombontsoany olombitsy tahaka ny ayatsy havanana misy ankehitriny. Fanondranana antsokosoko izay tsy ny taona 2022 no mankaty ihany raha ny hita tao amin'ny tranokala ofisialy ny firenena mikambana izay navoaka ny département des affaires économiques et sociales fa efa antaonany maro. Ohatra amin'izany ny taona 720 2,7 kilao na 3,9 tonna ny lanja ny volamena veto Madagasikara tonga tany Dubai. Latsaka izany anefa ny fanondranana ara-dalàna araka ny navoaka ny banky foibeny Madagasikara io taona 720 izay milanja 102 kilao na 2,1 tonna. Ny elanelana misy eo amin'ny taremarika navoaka ny firenena mikambana sy ny banky foibeny Madagasikara izay misy 170 sy 10 kilao na ray faingo 170 tonna izay misanda 770 tapitrisa $, na 700 tapitrisa sy 750 miliara ariary, 770 sy 700 miliara FMG. Raha tsorina ray faingo 170 tonna ny volamena niondrana antsokosoko ny taona 720 fa raha ny taona 2022 nisy 710 kilao ny volamena naondrana antsokosoko izany hoe mitetina 750 tapitrisa $, na 770 tapitrisa sy 720 miliara ariary no niditra tany am-posin'olombitsy nanao ny fanondranana. Raha kajiana tsotsotra araka izany araka ny fampitahana ny taremarika ao amin'ny tranokala ofisialy ny firenena mikambana sy ny any ny banky foibeny Madagasikara tsy nitsahany tombo ny tahan'ny fanondranana volamena antsokosoko tato anatin'ny 9 taona farany. Ho an'ny taona 2022
220 isanjaton'ny volamena naondrana no antsokosoko izany hoe 470 sy 300 kilao tamin'ireo 730 sy 300 sy 300 kilao naondrana. Niakatra ina 30 isanjato izany ho an'ny taona 720 sy 200 270 am'zato sy 100 kilao tamin'ireo 270 sy 300 sy 300 naondrana no voalaza fa antsokosoko. Ny taona 20 sy 200 470 isanjato ny fanondranana antsokosoko izay milanja 20 sy 200 sy 100 kilao ary tafiakatra 100 isanjato izany rehefa nahato ny fanjakana ny fanondranana ara-dalàna nanomboka ny volana septambra 20 sy 200. Ny ampiaton'ny fanondranana antsokosoko no nandrasany maro tamin'izany ay vao maika nanomevahana ireo olombitsy tanana zatra mitsotra. Manoloana ity fanondranana antsokosoko miopapana ity manaitra ireo tompony andraikitra isan'ambaratonga ny firaisamonim-pirenena ary miaya sao hoe ilay vinavina ny fitondram-panjakana anondrana volamena 520 taona isan-taona ka nisehatra tsy ara-dalàna mpanondrana antsokosoko ny antoka izany fa ray taona ihany no ara-dalàna sy ahazahoany ny malagasy tombontsoa. Grobaka tsika lasany ny arenantsika nefa tsika aveo mitrosa any amin'ny mpamatsy vola nefa vola tokony hoe azotsika eto raha voatantana tsara mipetraka tsara ny fitantanana ny gouvernance de tsy de hiazakazaka loatra amin'izay tsika fa tokony hoe anana ny ampitsika fa noho tsy fametrahana an'izay de lasa miazakazaka atserotsika nefa rehefa aveo tsy hoan'ny tombotsoa ny vahoaka rehefa jerena izy satria mivoaka ny arem-pirenena de tena hoe mahonena sy mahonena tokoa raha ny fanambin'ny ministera moa zany nanomboka tamin'ny volana marsa tamin'ny taona 420 ty nametraka n'le hoe guichet unique 15 tonnes zany no hoe ivoaka aondratsika isa-taona de fanirina zay 15 tonnes zay tsy 15 tonnes aondrana antsokosoko zay ny olona ny mameany taremarika sy ny antotanisa fa itsika any amin'ny 1 tonnes ny mbava azotsika ny antotanisa fa ny olona ny mameny le 15 tonnes zay taoko hoe miditra mivoaka antsokosoko de enatra ho an'ny firenena malagasy. Manoloana ity fanondranana volamena antsokosoko izay totazany-potsiny tahaka ny tafika andrefa-tanàna ity fanontaniana sy aya maro no antsainy ny mpanara-baovao. Isan'izany no hoe sao ny anamafisana ny afangaram-pandehan'ireo mpanondrana antsokosoko no nampiatona ny fanondranana ara-dalàna nanomboka ny volana septambra 20 sy 200 mba azahoana vola be aingana. Porofon'izany tsy nijanona ny fitrandrana teto an-toerana na iaraha malala aza fa tsy ho lanin'ireo eto amin'ny tsena anatiny ireo bijouterie sy ny maro hafa ireo volamena voatrandraka ary isika ihany koa tsy manana fitehirizana. Nahoana no mailaka ery ny fitondrana rajoelina managadry ireo irakiraka mitondra volamena antsokosoko amin'ny kilao fa tsy mbola nisy anaran'izay tena tomponantoka nosamborina sy niatrika fitsarana. Gros poisson tamin'ireny volamena antonny maro naondrana antsokosoko ireny. Nisanda ny volamena naondrana antsokosoko miditra ny amposin'olombitsy izay nahafahana nanala ny malagasy tao anatin'ny lavaka mangitsikitsiko ny fantrana. Raha kajiana tsotsotra milanja 520 sy 400 sy 900 kilao na 9 taona mahery ny fitambaran'ireo volamena naondrana antsokosoko teo anelanelan'ny taona 720 sy 200 hatramin'ny taona 320 sy 200 izay misanda 270 sy 300 tapitrisa $. Io sorabola io izay efa mahatratra ny atsasaka ilay vola azontsika tamin'ny FMI anatin'ilay Fonds élargi de crédit na ny FEC izay mitetina 430 sy 900 tapitrisa $. Ho azo atao anatin'ny 3 taona. Ohatra iray izay FEC izay fa na ity teleferiky ity aza vitan'ireo mpanondrana volamena antsokosoko ny antoka azy raha ny vidin'ny volamena azon'izy ireo. Ny teleferiky izay nitosana vola 420 am'zato tapitrisa $, nefa ny vola azon'ireo mpanondrana 270 sy 300 tapitrisa $. Izany hoe mahavita teleferika hafa akoatra nefa vinavinaina ho atao eto Antananarivo satria mbola ny atsasaka io vola io ihany no lany. Izao anefa nitrosan'ny teleferika mandritra ny 420 taona farafahakely no andoavan'ny vahoaka malagasy azy nefa ay vola azon'olombitsy tao anatin'ny 2 taona monja. FEC teleferika fa raha oharina amin'ny sehatra ny fampianarana azo antoka fa tsy hisy zanaka malagasy tsy ho tafiditra an-tsekoly noho ny fantrana itsony ary afaka etohana ny fitaovam-pianarana ny sakafo atoandro sy ny maro hafa mba anana ny tanora malagasy ho avy mamiratra raha io vola be niditra tany amin'ireo mpanondrana antsokosoko io. Feny azo atao tsara ny mampandroso ity firenena ity raha manana finiavana ny mpitondra fanjakana. Iray amin'ireo finiavana ilaina ny ametraka ny tany tan-dalàna
ka ireo rehetra mandika lalàna hiara ny sazy hiara ny lalàna avokoa na iza na izy raha io aloha no efa tafapetraka azo antoka ilay Madagasikara tsy maintsy mandroso. Fa isan'ny mbola mampametra-panontaniana ireo mpanao politika ihany koa ny mbola namerenana Antsay Christian ho Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta raha ny vokatry ny fitantanana ny firenena atao anatiny enitaona mahery. Ny tenan'izay tsy nahomby tamin'ny fitantanana ireo sehatra maro ny fanazavana ary manapirovo izany ireo tarehimarika maro mihiba mikasika ny sosialy sy ny toe-karena eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao. Enitaona mahery tsy nahita rariny tamin'ny lafin'ny fampandrosoana ny vahoaka malagasy nandritra izay feim-potoana nitondran'ny Premier Ministre Antsay Christian sy Andry Rajoelina izay. Ahitana taratra izany ireo tondro-refo mikasika ny fahatran'ny Madagasikara izay nirehatra mena raha ireo tarehimarika navoakan'ireo fikambanana iraisam-pirenena tao anatin'izay 5 taona faran'izay. Mampametra-panontaniana araka izany ny mbola namerenana indray Antsay Christian ho Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta malagasy. Ety farany izay tsy manana finiavana ampandroson'ny firenena hoy ny teo anivony antoka HVM Androany. Io moa zany ataontsika hoe tsika eto Madagasikara miaina ilay ataontsika hoe régime semi-parlementaire. Izany hoe raha ny fanendrenana ny andriamatoa Prime Ministre dia ny fanontaniana mipetraka aloha dia hoe inona ary ny ataontsika hoe masotsivana nahatonga ny reto maro anisa zany hoe ireo solombavambahoaka ao anatin'ny plateforme Irmara nametraka fitokisana indray mandeha amin'ny andriamatoa Prime Ministre Antsay Christian. Nefa raha jerentsika ny bilan zany hoe raha apetraka amin'ny latabatra ireo tondro-refo rehetrarehetra mahakasika Madagasikara na amin'ny lafin'ny toe-karena zany na amin'ny lafin'ny sosialy na amin'ny lafin'ny tsy fandriam-pahalemana anatin'izany ny fampianarana sy ny sisa dia tena hoe mirehitra mena mihitsy ny témoin Madagasikara amin'izao fotoana izao. Zany hoe zany mihamilentika le Madagasikara nefa ilay Prime Ministre no tena ataontsika hoe miandraikitra manokana ny fampanatanterahana ny programme général de l'État amin'ny fampandrosoana Madagasikara amin'ny manontolo. Ka io zao hoe tsy fatako hoe firaisana tsokombakomba fotsiny zany hoe nataon'ireto solombavambahoaka reto amin'ny hoe andetehana ny Madagasikara indray mandeha satria raha ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia tsy tokony tafaverina intsony andriamatoa Antsay Christian. Kely ny finoana fa avita naisitra ny vahoaka malagasy ao anatin'izao fahantrana lalina izao ny gouvernemanta izay petraka eo. Hoy kosa ny teo anivony antoka MFM nanimpitolona ho an'ny fampandrosoan'ny Madagasikara. Ady seza hatrany ny an'izay tonga eo fa tsy misy ny politika mpampandrosoana mazava ho hatrany ny fanazavana. Tsy misy fanantenana ny atonga dia mazava. Tsy misy fanantenana ny hoavy ny fiainam-bahoaka raha tsy miditra amina zavatra fampitiniantsika ao anatin'izay. Izay ny any hitako lalana aloha hatreto ka na isolo impiry ny gouvernement afaka 3 volana dia soloana ny eo ihany ny eo 5 taona angizy nefa nanao an'izay hoe izay tsy maharaka ny azakazaka dia tokony hiala nanala angizy teo dia nametraka vaovao dia nanala izy teo fa manahoana amin'ny fiainam-bahoaka. Iny inge azo soloana vony azo soloana iny na 3 volana na 1 bolana na azo hoe tsara anazy eo fa ilay fototry ny olana mihitsy eto amin'ny firenena ity any tsy hovahatra eto. Jaiviny misa 420 ireo solombavambahoaka lany tamin'ny anaran'ny vovonana Irmara, 120 ny avy amin'ny Tsimiankina, 120 kosa ny avy amin'ny vovonana Fraisakina, 4 avy amin'ny Fivohi ary 2 avy amin'ny kolektifan'ny Malagasy araka ny voka-pifidianana farany teo. Ny maro anisa tamin'izany izay efa nanendry Antsay Christian ho Premier Ministre sy ametraka olona maro amin'ny fananganana ny gouvernemanta vaovao. Andrasana araka izany izay mety fipetraka izay gouvernemanta vaovao izay amin'ity volana Jolay ity. Lafomba vao hafa ny fankatoavany Andry Rajoelina sisa no andrasana amin'ny fanavaozana ny bazy militaire au Digo. Io bazana valy io izay tsiririty ny firenena maro no izy. Tsara toerana aty amin'ny ranomasimbe Indiana Gaëtan Andrianjilavo. Vokatry ny fiaramiasa eo amin'ny tafika frantsay sy malagasy, vola mitetina 3 hetsy euro no natokana navaozana ny semaphore na ny fitoerana natao ifandraisana amin'ny sambo ao Atsiranana izay hotokanana ny volana septambra ho avy izao. Eo ambany fiahiny masoivo frantsay monina sy miasa eto Madagasikara Arnaud Guillois sy Régis Colcombe, tale général ny sampana raha ny fiaramiasa amin'ny fiarovana sy ny filaminana frantsay. Nambara fa taorian'ny fiverenan'ny fahaleovatenan'ny Madagasikara ny taona 790 tsy nitsahatra ny asimba io bazina valina ao Atsiranana io ka tsy misy sambo intsony na iray aza afaka mijanonao.
fanomboana ny asa atao io semaforo ho tokanana io ary miady mafy ny risoana amin'ny fanavaozana ny bazy militaira ao antiranana ankehitriny ny frantsay no io toerana io manandanja ary efa notsiririty ny Washington ihany koa. Araka ny lahatsoratra navoaka ny Africa Intelligence ny 12 ny volana Jolay lasa teo nanomboka ny taona 2024 no nandroso sosokevitra amin'ny fanavaozana ny masoivo frantsay monina sy miasa eto Madagasikara ary no Gilois. Voalaza tamin'izany fa ny AFD na ny Agence Française de Développement no amatsy vola. Ahafahana mamoaka ny vola ilaina ny fanambarana ataon'ny fanjakana malagasy ary koa ny fankatoavan'ny Andry Rajoelina. Niova ny sary napetraka amin'ny famatsim-bola ka 5 tapitrisa euro natokana ho an'ny asa fanombohana sy ny fanadiadiana tsy maintsy atao no voalaza fa omena. Aorin'izay ampindram-bola 70 hatrany amin'ny 570 tapitrisa euro any Madagasikara ila Frantsa. Vola natokana ho an'ny sehatra sivily. Eo ihany koa ny fanamboarana lalana 2 kilometatra latsaka mampitohy ny port sy ny tampon-tanànan'ny Diego. Ankoatr'izay hositony natao ihany koa ireo samby frantsay miisa 8 ny lentika ao an-toerana nanomboka ny taona 2019. Apetraka ihany koa ny bazy naval sy ny toerana natokana ho an'ny sivily ary ny pompier. Ankehitriny vao miroso ny fampidiniana natomboka ny taona 2022 hoy ity lahatsoratra ity. Antony nangatahan'ny ministry ny folo alida malagasy tamin'izany fotoana Richard Rakotonirina fa ny fanarenana ny orinasa Sekren no tokony hovatsiana vola. Io orinasa io izay Iabel Ntsay rahalahan'ny Ntsay Christian no mitantana azy nanomboka ny taona 2012. Noho ny dossier Sekren voasarinitra tanaty politika ary ny fandrindran-dalana tamin'ny fifidianana nahato ny Paris ny fandiniana ilay fangatahana natao. Amin'izao fotoana miandry ny mety ho firafitry ny gouvernemanta vaovao ka mety hiemitra ihany koa ny fanakalozan-kevitra mikasika izany. Na izany nanamafy ny lahatsoratra nivoaka fa ny fanatsarana ny bazy naval ao Antsiranana no lahara-pahamihana ho an'ny frantsay fa tsy ny Sekren. Antony natonga ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy Andry Rajoelina hiditra mivantana amin'ny fivoaran'ny tetikasa ny taona 2022. Voalohany amin'izany nandritra ilay fiantsoana tsy ofisialy. Ny faharoa nandritra ny fionana tampony mikasika ny famatsim-bola vaovao maneran-tany izay natao tao Paris ny volana Jona 2022. Nambaran'ny Africa Intelligence hatrany fa no io toeran'io stratégique amin'ny fivezivezen'ny sambo no mahalina ny frantsay. Ny Bede Diogo Soares izay faharoa lehibe indrindra maneran-tany aorian'ny any Rio ahafahana mandray sambo. Na izany tsy ny frantsay irery efa nanapa-kevitra hiara-iasa amin'ny malagasy ihany koa i Washington ny taona 2022. Saingy vokatry ny tsy fahamarina toerana ara-politika teto Madagasikara tsy nisy afa-tsy ny fametrahana fanaraha-maso ihany hatreto no tafajoro ao an-toerana. Sihatra ny fitaterana vetivety fa olana sy tsapain-tanana mahana ny olany fifamivozana eto andrenivohitra no ilaina sy tokony hiazakazahany fanjakana fa tsy ny teleferika hoy ny jeneraly Razakarimanana Ferdinand PDS Antananarivo renivohitra teo aloha. Isan'izany ny fametrahan'ireo bus mahazaka olona maro hampien'ireo taxi be mameno tanàna izay tsy mamaly araka ny tokony ho izy ny filana amin'ny maha-service public ny sihatra ny fitaterana. Daniela Minoarso. Tsy natao fitadiavam-bola fa kosa natao hitateran'olona ny fiara fitateram-bahoaka amin'ny service public azy hoy ny jeneraly Misotro Ronono sady PDS n'Antananarivo renivohitra teo aloha Razakarimanana Ferdinand. Efa nivolavolaina sy napetraka hamana ny olona ny fitaterana eto andrenivohitra ilay hoe bus misy arivo izy fa tsy ampiarina. Io tetikasa bus misy arivo io izay ity jeneraly Misotro Ronono ity no namolavola azy ka noraisiny mpitondra fanjakana ankehitriny. Tsy nazava tamin'ny mpitondra fanjakana nefa ny Tsipriany ilay tetikasa ka iny nolazainy fa tetikasany ary apetraka eto Antananarivo iny antony mahatonga izany tsy hisy resaka intsony hatramin'ny androany. Azo atao tsara nefa ny mampiatra izany indrindra amin'izao toetra raha misy amin'ny fitateran'olona eto andrenivohitra izao hoy ity mpamolavola ny tetikasa ity. Misy dossier najaniko amin'ny commune réorganisena ny transport urbain eto Antananarivo. Zany hoe atao société de transport autonome mihitsy ny Antananarivo dia mena fiara mba mihaja mba madio mba milamina mba hazaka olona maromaro azadiny mihitsy zany natao hoe fitateran'izany tsy natao fitadiavam-bola akory fa natao hiasa ahafahan'ny mpiasa mamonjy ny asany ara-potoana
na hitondra mpianatra andeha hianatra ho tonga tsara soma tsara any amin'ny fianarana lerana tsy diso tsy tara zany hoe dikan'izany hoe ataovy bus mahazaka olona maromaro zay le 1000 bus ny lazay any amin'ny dossier mipiraka any zany fa le 1000 bus akory tsy hoe afarana indre mandeha fa manafatra zato amin'ny voalohany dia efa nisy fanarahana nataoko tamin'ny fotoanandrony hoe anangana usine en CKD eto Tananarivo zay miproduire 100 bus isan-taona dia au bout de 10 ans mahavita 1000 bus zay miova tous les 10 ans bus tsisy ny accident milamina ny transport mirindra kokoa ny fitanterana eto Antananarivo renivohitra ary afaka mahazo tombony araka ny tokony ho izy ireo mpiantsehatra rehetra tsy hoe tsy fitadiavam-bola service public koa ny voalohany indrindra fa rehefa ataony calcul misy directeur général mijery ny fomba ahoana ny calcul opérationnel lafa ny mioptimiser na mioptimaliser an'le recette amin'le bus zavatra tsisy olona zany ny abonnement tsatra mety azo atao correspondance zay ke le atao hoe service public fa tsy hoe akory fatina tomobile avy any andafy io ny lasa dépotoir le Madagasikara tomobile rehefa aveo tapaka frein de ka tsy fananina zany mihitsy ny service public fa ny vahoaka ny jerevana sécurité ny timing sy ny anina rehetrarehetra fa tsy jevy tsara fa nandafy ne zao ohatra raha mijery anao ndraindray rehefa lady sy sabotsy les bus sont ino ty inona moa maimaimpona mitangina bus dikan'izany transport zay le service zay za tsy manao tsy maintsy tonga am'zay mety ho tonga am'izay satria natao anamorana ny fitaterana ny vahoaka eto Antananarivo ankoatra izay mamorona asa ho an'ireo tanora izay mahay mekanisien ihany koa ny fametrahany io tetika siora ny fanazavana tsotra kokoa ny miroso amin'izany amana ny olona ny fifamoivozana toy izay iroso amin'ny teleferika izay tsy ho takatry ny sarababem-bahoaka ary tsy hanala ny olona ny fifamoivozana akory ankoatra izay mampibabotrosa ho an'ny taranaka faramandiby ihany koa io teleferika io raha ny fanazavana trany dia izay ihany koa no hoentsika amin'ny seny vetivety ao anaty doka fohy mbola maro ny fanadihadiana sy vavao misongadina mbola hoentina aminao rehefa avy eo santiona ny fanomanana ny fanadihana mpanjakana baccalauréat izay hanomboka ny herinandro avy izao eo ihany koa ny fanambarany syndicat ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa tamin'ity andro andiaza misaraka aminay ary Avec maintenant plus de data, profite de nettement 25 000 et c'est 4,5 gigaoctets d'internet. Et c'est toujours à 25 000 arrière. Tape vite le dièse 322 étoile 8 dièse. mamerina ny araba trano tomboka lasy tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity tontolo ny fampianana avy trano no anokafantsika izay efa ao anatin'ny famerenan-desona amin'izao andro vitsy tsy atongavany fanadina mpanjakana baccalauréat zao ireo mpianatra amin'ny kilasy famaranana ho an'ny sekoly tsy miankina nanaovana fanadiadiana antenaina ho ny talentsekolony tsy siny lesoka mandritro io fanadina mpanjakana baccalauréat izay ho tanterana manomboka ny alatsinainy faharoa amby 20 ny volana jolay io Daniela Mino Arso. Dimy andro tsy atongavany fanadina mpanjakana baccalauréat efa saika vonina amin'ny fiatrena ity fanadina mpanjakana ity avokoa ny ankamaroany ireo mpianatra amin'ny sekoly tsy miankina eto andrenivohitra. Ho an'ity sekoly tsy miankina iray nanaovana fanadihadiana manokana ity izao ny farany androany ny fotoana fandehanana ny an-dakilasy izay nizarana ihany koa ny convocation ho an'ireo mpianatra. Ireto farany izay efa ao anatin'ny famerenan-desona tanteraka amin'izao fotoana ka tokony sorohana ny fahatapahan-jiro mba hampifantoka azy ireo amin'ny famerenan-desona ho ny talentsekoly. Raha ny fanomahana manokana efa tany amin'ny faraparam-volana mena programma ny vita
niatrika bakablon farany ny ankizy tamin'ny début semaine juillet teo efa nivaly moa ary raha ny vokatra zany dia mbola misy ny ezaka mbola tsy maintsy atao. Tena irariana aloha zany amin'izao révision faraparany zao dia mba tsisy ny fahatapahan-jiro satria dia mamerina sy mianatra ny ankizy. Ny pitsopitsony moa zany zao zany fotoana hoe afahana manome ny ankizy ny directive fa mpianatra zany nandalo tsiraidray nanao ny correction anomezana zany ny toromarika faraparany zay tokony bagage entina hiatrehana zany ny fanadinana. Ankilany tsy tokony isintsony ny lesoko amin'ny fiatrehana ny fanadinana baccalauréat eto amintsika raha nakalesona tamin'ny lasa ireo tompon'andraikitra ho hiatrany ny fanazavana. Mandritra ny fanadinana ny resaka sécurité na le resaka cheminement an'le sujet io na le resaka mandritra ny resaka surveillance io na resaka fotoana indrindrandrindra ny resaka hoe emploi du temps rehefa mba amin'izao dia amin'izao manomboka mba tsisy tomika zany mba efa nisy ihany ny lesona zay tokony efa niraisin'ireo mpikarakara ny amin'ny fikarakarana ny fanadinana io zany dia ny rariana ihany koa dia ao anaty fitoniana tanteraka ny anaovan'ny mpianatra rehetra ny fanadinana ary amin'ny raina indrindrandrindra ny fivezivezena mba ahafahan'ny ankizy zany tonga raha-potoana any amin'ny fanadinana any amin'ny centre zay anaovan'ny fanadinana. Jeivina ho tanterana ny alatsinainy 2 amin'ny 20 jolay hatramin'ny 5 amin'ny 20 jolay ho avy izao ny fanadinam-panjakana baccalauréat manerana nosy araka ny daty ofisialy navoaka ny ministera. Antenena mahalony zany fa tsisy ny sampona mandritra io fanadinam-panjakana io fa mba hizotra antsakany sy andavana izany ho hiatra ny fanionkevitra. Tokony hojerena araka ny trakefanana ny olona apetraka amin'ny ministera iray indrindra ny amin'ny sihatry ny fanabeazana tsy hitarika ny fitotongana ny sihatra tony amin'izao fotoana izao ho ny syndicat ny mpiasa teo anivon'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Ny syndicat izay namoaka fanambarana manodidina ny fepetra sy ny masotsivana mikasika ny olona tokony hitantana izany ministera izany. Ny Elarina Efson. Tsy mitsahatra mitotongana ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa nandritra ny taona maro ny vanisy. Antony hiananovana ireo syndicat ny mpiasa teo anivon'ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa antso amin'ny tokony hijerevana manokana ireo olona apetraka amin'ity ministera ity. Ka takin'izy ireo ny fanamafisana sy fitakina ny fepetra amin'ny fametrahana ireo tompon'andraikitra izay hitantana ny ministera. Amin'ny fanomezan-danja ny traikefa sy fahaiza-manao ny olona ho tokony hitantana sy ny fitantanan-draharaha rehetra eo anivon'ny ministera sy ny ratsamangaka aminy mba olona malala sy manana viana entina ampandrosoana ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa. Manaja ny olona tsy mitsapatsapa afaka idina ifotony sy amany olana ny mpanabe sy ny mpampiofana amin'ireo sekoly miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Olona tsy mitondra piasa avy any ivelany tsy piasa mpanjakana hoentina anoliana ireo piasa raikitra eo anivon'ny ministera. Mitaky ihany koa ny hitazomana ho ministera ary anakambanana ho iray ny ministera ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa ary ny fampanana anazy. Iverenantsika vetivety ny sehatry ny fitaterana. Anamafisana ny ady amin'ny kolokolo sy ny loza mpifamivozana indrindra anatin'izao fialan-tsasatra izao. Navaozana amin'ny alalan'ny application ny fitsirihana fiarakodia araka ny fampafantarana nataony teo anivon'ny DGSR na ny Direction Générale de la Sécurité Routière tamin'ity androan'ity. Ilarina Soloniany. Maro ny fiara mivezivezy eto Madagasikara no efa tsy manaraka ny fenitra takina intsony saingy mbola misy mampiasa vokatry ny kolokolo sy ny osika momba ny fitsirihana fiara. Ho fiadivana amin'izany sy ny lozam-pifamivozana indrindra ao anatin'izao fialan-tsasatra izao iroso amin'ny fampiasana application hitsirihana fiara ny eo anivon'ny DGSR na ny Direction Générale de la Sécurité Routière araka ny fampafantarana natao androany. Manazava ny Général Reribaka Janot, tale Général DGSR. Amin'ezaka ho atao amin'ny fanatsarana amin'ny ady amin'ny lozam-pifamoivoizana mandritra an'izao fialan-tsasatra ny volana
jolay aogostra sy septambra izao zay fialan-tsasatra lehibe zay arahantsika malala fa isy fivezivezena eraky ny Madagasikara dia nampiasa koa zahay ao anatin'ny digitalisation ny atao hoe logiciel misy ny application itsirika manomboko zao zany mba hiadivana amin'ny kolikoly dia izahay zay hanamafy ny contrôle eny andalana eny dia ampiasa an'izay application zay ny zavatra atao dia efa ao anatina telefôna na tablette ny rehetrarehetra voatsirihana zany le fiara na le fiara mivantana na ity papier ity dia fantatra hoe nivoaka avy aty amin'ny direction générale de sécurité routière ty fiara ty tamin'ny daty sala am'izao nanaovan'ny visite technique fantatra zany izy na misy visite technique na tsy misy visite technique omora ny fitsariana ary tsy handany fotoana intsony ampafantatra avy hatrany ny fitsariana rehetra tokony atao amin'ny fiarakodia ity application ity raha ny fanazavana hatrany rehefa mandeha koa le contrôle inopiné eny amin'ny arabe reny dia le application mihitsy no manery ampahafantatra hoe raha ohatra hoe voalohany aloha mampahafantatra an'le fiara atao contrôle mampahafantatra reo ohatra hoe pneu no contrôlena ka pneu lisy dia le application mihitsy no mitaky ny tohin'iny manomboka eto zany dia ho tsara ny statistique zay aloha zavatra lehibe indrindra zay mba tsy ho statistika resadesahana fotsiny hoe ny fiara natao contrôle nandroany dia telopolo ohatra fa le application zay afahan'ny direction générale raha misy zany ny élément-ny DSR manao contrôle izaho en tant que étalé général mahita à temps réel hoe misy contrôle ohatra zao aria fiara ohatra zao ny contrôlenany izao ny olana amin'ny fiara io ho ampiasain'ireo tompona andraikitra rehetra eo anivon'ny direction générale de la sécurité routière anaovana izay fitsarihana fiarakodia izay ty application ity ary atomboka tsy ho ela izany na mbola ao anatin'ny fanatsarana samihafa aza ireo tompona andraikitra lafomba vao afa nanao fanambarana ny fanambarana sy fisaorana ny ampanjakabe ny sakalava marambitsy Salima binti Saïd fa isokatra ny asany douane bezavo ao amin'ny andadilay Andramandy Soarivo na mafisana ndritrizany fa efa vita ny famahana varavarana atao amin'ny douane Andramananarivo tao mitsinjo Anja Robert Kolomanjanga nanao fanambarana sy fisaorana ny ampanjakabe ny sakalava ny marambintsy Salima binti Saïd fa nierina zay ny aflantany izay nalasany ny ampanjakabe ny sakalava marambintsy Amina Saïd ka anomboka araka izany ny asana velany dia mbola amerina ny fisaorana ho an'ny nanotrona sy nanampy na ny fanjakana na ireo chef de service rehetra izay antariny ny préfet Boiny sy ny solotena mpanjakana tsy ankanavaka eo ihany koa ireo miloloha razan'olo tsy ankanavaka izay nanatrika araka izany efa mandroso ny fanompoam-be izay ao amin'ny douane Andriamisara Efada misy ny ampanjakabe ny Boiny izay nondombiasiny tamin'ny babany teo aloha ka orariana mba ho tombo soamantsara hatramin'ny farany dia mbara fa isokatra ny asany douane bezavo an'ny dadilay Andramandy Soarivo sy izay miaraka aminy marina ihany koa fa efa vita ny famahana ny varavarana izay natao tao amin'ny douane Andramananarivo mitsinjo izay nikipa tamin'ny 13 Mei 2024 teo ka ataony kipa sy ny ao anatiny manda ary ny fanajariana izay mifanandrify amin'izay amin'ny volana septambra izao natao araka izany ity taratasy fanambarana ity izay nataony ampanjakabe ny sakalava ny marambitsy Salima Saïd izay mitondra ny fanjakan'ny razana mandimby ny Amina Saïd reniny izay teo aloha ka manambaranareo rehetra izay mifanandrify amin'izay ao ny Saha Ablay sy ireo razan'olo isy ireo tompona ndraikitra mifanandrify amin'izany ny manao ny fanambarana ampanjakabe ny sakalava ny marambintsy Salima binti Saïd amban'ny finanan'ny malagasy vokatra vita avy amin'ny ronono raha mitaha amin'ireo firenena aty Afrika antony mandidina ny 7 litatra isan'ny taona eo ny laniny olona iray eto amintsika raha tafiakatra 7 litatra isan'ny taona amin'ireo firenena afrikanina hafa tsy mahasahana ny amponina ny famokarana ary tsy takatra ny fa efa mividy ihany koa ny fihinanana ny vokatra avy amin'ny ronono ireo mpisehatra tamin'ity andro antiny elarany Evson
manodidina ny 7 litatra isan'ny taona eo fotsiny sy ny fandaniany olona izay vokatra avy amin'ny ronono eto Madagasikara raha ny fanazavana ta izay ambonitra ampitahana amin'ireo firenena atsy Afrika sy eran'izao tontolo izao ta izay ahitana taratra fa mbola ao anatin'ny tsy fanjari-tsakafo ny vahoaka malagasy. Hoe sarotra dia sarotra ary ny tena manahirana ary ao anatin'ny toerana tena mamokatra ronono no tsy mihinana ronono indray satria lasa miazakazaka any amin'le hoe tsena aloha zany ahodina le vokatra dia indrindra mpamokatra indray ny tena tsy mihinana le vokatra vokariny dia izy tena hoe tsy voafaritra hoe naiza izy fa salanisa kapobeny zany izay navoakako izay hoe ho an'ny malagasy raha zaraina zany amin'ny isampony eto Madagasikara dia mbola eo amin'ny 7 litatra isan'olona isa-taona eo ihany tena ambany dia hitantsika fa misy lesoka be amin'ny fanjari-tsakafo koa zay satria ronono anisan'ny tena hoe be otrikaina zany mahavelona ary tokony ho an'ny malagasy isan'andro. Ny tsy fampiny ny famokarana eto an-toerana sy ny tsy fahatakarana ny fahafamividy ny vokatra avy amin'ny ronono no antony mahatonga ny tany fihinanana ny ponina ny vokatra avy amin'ny ronono ambany eto amintsika raha ny fanazavana. Voalohany indrindra aloha zany dia azo lazaina hoe mbola manana gapy ngeza be tsika satria manodidina eo amin'ny 150 millions eo zany mbola filan'ny malagasy ny ronono nefa 100 millions eo manodidina 100 millions de litres eo ny vokatra eto toerana ny 50 millions zany na 45 à 50 millions de litres eo zany mbola afarana avy any ivelany. Iarahantsika malala ihany koa zany amin'ny resaka hoe pouvoir d'achat ny fahafahan'ny malagasy mihitsy manjifa mbola atao hoe ambanimbany dikan'izay raha mbola azo lazaina zany hoe mbola mila ezaka be tsika zany amin'ny famokarana aloha ny fampiakarana ny vokatra eo satria manodididina eo amin'ny 20 litatra isan'andro eo zany ny avoakan'ny omby vavy be ronono anankiray nefa iarahantsika malala ny omby vavy any ivelany efa misy mavokatra any amin'ny 30 litatra isan'andro. Izay zavatra izay dia mbola lesoka zany dia eo amin'ny atao hoe sakafo aloha miankina amin'ny sakafo menan'ireo omby vavy ireo zany mampiakatra ny vokatra aloha. Ho fampiroboroboana ny fihinanana sy ny fampahafantarana ireo ampandraharaha mamokatra ireo vokatra avy amin'ny ronono no antony nanaovana ny foire au fromage izay manomboka androany ary ifarana ny 20 Jolay ho avy izao. Piroboroboana ny fromage sy ny manodidina anazy vita zany hoe tsy hoana moa zany titenenako anazy vita malagasy zany le izy artisanal. Yes, zay ny tena tanjona ampiroboroboana ireo be da be mantsiny ireo mpivarotra izay tsy hitantsika zany hoe sady tsy malala koa isika mpanjifa hoe iza le fromage tsara satria raha mandeha tsika any amin'ny toerana tsisy hoe fanaovana dégustation fa eto zany tena misy ny fanaovana dégustation dia ahafahan'ny olona mahafantatra zavatra hoe zao ny goûter-na tiako masira na matsatso sy ny sisa misy karazany be dia be ny trano hoe vao mampanao an'izay dégustation zay. Eto aloha raha zany antanina dia afaka mita satria averikany hoe raha ohatra tsika ka manandratra ny atsika dia miezaka ny mpamokatra dia miezaka ny mpanao azy dia tsy mena mitany any ivelany atsika. Tsy ampy ny toana omena ireo tantsaha sy ny mpamokatra eto Madagasikara antony tsy mampitombo ny vokatra sy manomevana ny tsy fanjari-tsakafo eto Madagasikara tsy ampy ihany koa ny fampiofanana omena azy ireo. Iverina iazo any Mahajanga sika fa tontolo ny fanatanjahantena vetivety mandritra ny herinandro no anatanterahana ny fifaninanana nasionaly taranja volleyball ho an'ny sokajy latsaky ny 4 sy 9 taona zazalahy sy zazavavy ligopatitra 5 ahitana ekipa 7 no mandray anjara amin'izany Anja Robert Kolomajanga. Natomboka tamin'ny réunion technique sy ny enquête préliminaire izay notaria ny filohan'ny fédération malagasy ny volleyball ny fiadina ny tompondaka ny volleyball sokazy latsaky ny 14 taona sy ny latsaky ny 19 taona izay atao eto Mahajanga ny 14 ka hatramin'ny 20 ny volana Jolay izao ao amin'ny complexe sportif Ampiskiny ahitana ligue-paritra maromaro izay mandray anjara raha ny fanazavana hoentiny Ramatoa Rahamanana Lea filohan'ny fédération malagasy ny volleyball. I fanaovana ny Coupe de Madagascar izay atao eto Bohenia ny
fa-17 ka hatramin'ny 20 dia ny nanaovana ny réunion technique sy ny enquête préliminaire nanaovana azy mialoha dia zao efa manomboka zao ny match zay ataon'ny Katita kely. Ny ligue mandray anjara eto zany dia misy anaky 5 izy, ny Vakinakaratra, Aloatra Mangoro, Analamanga, ligue ny Atsinanana, ny Bohenia, kipa rehetrarehetra ny amin'ny U16 anaky 5 ary ny amin'ny 14 folo 7 zany total. Tombony ho an'ny ligue paritra Boeny ny mandray ny lalao toy izao noho ny fahavononana sy ny fananana fotodrafitrasy raha ny fanazavana. Misaotra ny fédération manokana zany ny safidianana ny Boeny amin'ny fandraisana ny le 14 sy 16 raha tany amin'ny programme tany amin'ny voalohany zany saika tsy andray tsy saika tsy andray fa tsy tokony noanandray zay satria efa nandray 23 tao farany teo fa sorana manokana ireo zany safidy manokana ny Boeny noho ny izay fanazavain'ny tale teknika teo hoe ny fananantsika fotodrafitrasa sy ny fahavononana ekipa teto Boeny dia zay zany nahatonga ny lisy teto amintsika zany dia manentana antsika eto mahajanga antsika naterakira indray tsy adia dia mba hijery baolina sy tonga loatra n'ireo Katita kely zay manao baolina zany. Aorian'ny faritra Boeny dia ny ligue paritra ny volleyball amin'ny faritra Tsinanana indray no andray ny fifaninanana nasionaly ho an'ny sokajy latsaky ny 20 taona ny 20 ny volana Jolay hatramin'ny 4 ny volana Aogositra ho avy izao. Anomboka ny 20 ny volana Jolay ho avy izao ihany koa ny fifanitsanana amin'ny Ligue des Champions izay karakarain'ny FMF na ny Fédération Malagasy Baolina Kitra. Fifanitsanana izay hitondra ny anarana hoe World Cola Ligue des Champions taorian'ny fiarah-miasa amin'ny Star misa 20 ireo kluba handray anjara ary ho tanterahana amin'ny fatra misa 4 samihafa ny dinga ny fifanitsanana ao anatin'izay fitian'kolona. Anomboka amin'ny 20 ny volana Jolay ho avy izao hatramin'ny 2 Aogositra ny fazy voalohany amin'ny Ligue des Champions iarahana amin'ireo kluba misa 20 manerana ny nosy toerana 4 samihafa ny Anevohimary, Fianareva Est, Tsiromandidy ary Iosy no anatanterahina izany. Ny 12 hatramin'ny 15 Aogositra ny fazy faharoa amin'izany raha nitatitry ny teo anivon'ny FMF na ny Fédération Malagasy Baolina Kitra no safidina manokana ireo toerana anatanterahana ny lalao anamaivana ny fivezivezeny ireo kluba raha ny fanazavana teo anivon'ny FMF. Momba n'ilay hoe firy ny miakatra telo zany no miakatra ao anatin'ny ataontsika hoe par zone ireo zone 4 ireo dia telo miakatra andeha mizara sita anankiroa indray sy fazy anankiroa rehefa tonga ny fotoana izay ekarany dia avy eo amin'izay izy dia lazako hoe misy n'ilay poule des as aller dia misy n'ilay poule des as retour. Les poules des as aller sy poule des as retour mba ahafahana ataontsika hoe tsy dia mampandany ireo vola le club satria eto Antananarivo ny centre dia niezahana zany mba ho atao eto Antananarivo izy ireo. Mampiavaka ny fifanitsanana tamin'ity Ligue des Champions ity ny fiarah-miasa amin'ny stage amin'ny alalan'ny zava-pisotro World Cola tanjona ny ampiroborobo ny baolina kitra sy anohanana ny mpilalao malagasy raha ny fanazavana hatrany ny star izay efa mpiara-miasa amin'ny karazana fanatanjahantena maro hatramin'izay. World Cola hatramin'ny androany tamin'ny 2024 dia efa nanohana hatrany ny taranja baolina kitra izay moa manana marikana boisson maromaro atao amin'ny star dia efa samy manana ny domaine ny territoire ny marika tsirairay. Maro dia maro tokoa mantsy ny sotroavina izay iraisan'ny World Cola sy ny fanatanjahantena ny baolina kitra. Anisan'izany ny fiarah-mientana, ny firetam-po na ny passion, ao koa ny firaisan-kiny sy ny fifampizarana. Dia ankoatran'izay koa ny World Cola dia zava-pisotro mety ho an'ny olona rehetra na ny tanora na ny zokonjokony ka izay indrindra no nahatonga anay safidy manokana ny marika World Cola. Ho tafiakatra any amin'ny Ligue D2 izay ho tompon-daka amin'ity fifanitsanana ity fanomezana manokana ho atolotry ny World Cola sy ny anivon'ny Fédération amin'izany
fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny rontota izay maharitra hatrany amin'ny telotaona ahafahana mampandroso ny baolina kitra eto an-toerany. Ny endanja ny famakina boky manoloana ny firoborobon'ny teknôlôjia izay efa mahazo vahana eto amintsika amin'izao fotoana izao. Ny famakina boky izay isany mampiakatra ny faripahaizana ary voizana fahalalana indrindra ho an'ny ankizy ny mpitantana toeram-pivarotam-boky iray. Ankilany toe-tsaina tsy te hisahirana no mahatonga ireo tanora tsy liana amin'ny famakina boky ho ny filoha-hevitry ny Akademia Malagasy tamin'ity androan'ity Christian Dimby. Miendanja ankehitriny ny lanjan'ny famakina boky raha ny eto Madagasikara amin'izao fotoana. Ankoatra ny falafisan'ny vidim-boky, varinana amin'ireo teknôlôjia moderna ihany koa ireo ankizy, any ka very anjavana izay soa azo avy amin'ny famakina boky izay. Manampibetsaka amin'ny fikolokoloana sy ny fampivelarana ny sainy ankizy nefa ny vaky boky, hoy ny mpitantana toeram-pivarotam-boky iray, izay nanaovana fanadihadiana. Amin'izao fotoana aloha tena hita mihitsy hoe miaina ny isan'ny olona mamaky boky. Ny antony farina amin'ny teknôlôjia vaovao, ny Facebook sy ny réseaux sociaux isan-karazany tena mahavelona olona ankehitriny. Fa ny mbola tsy maintsy hoe amakian'ny olona boky amin'izao fotoana dia ny mpianatra sy ho an'ny olona ireo izay manita-pahalalana. Ny mpianatra moa dia fantatsika fa avy any am-pianarana mihitsy no miresaka hoe tsy maintsy mividy an'ity boky anankiray ity. Dia tsy maintsy vidian'ny mpianatra iny, tsy maintsy vidian'ny ray aman-dreny. Dia ny ray aman-dreny sy ny mpianatra amin'iny no liana amin'ny resaka famakina boky. Fa raha ny volonté-ny olona hoe andeha izy no andeha hamaky boky dia hita hoe miaina amin'izao fotoana. Nanamafy ny filoha-hevitry ny Akademia Malagasy sady mpampianatra fa akamoatsaina no mahatonga ireo mpianatra sy tanora tsy liana amin'ny famakina boky. Ny firoborobon'ny teknôlôjia moderna izay isany nandetika tanteraka ny soa azo avy amin'ity famakina boky ity ho hatrany ny fanazavana. Boky no fitaovana mahomby indrindra. Izy zany mpampianatra mahay indrindra, sakaiza mahatoky indrindra. Ary afaka mitahiry zany ary ny boky koa moa zany dia azo ventina na traitaiza na any am-piasana, na any am-piandrasan'omby, na any amin'ny toeram-pivoahana isan-karazany azy. Hoe amin'izao fotoana izao fa manomboka tsy dia tia mamaky boky loatra ilay olona satria misy fahakamontsaina. Ary amin'ny lafiny anankiray koa tsy resaka hoe fahakamontsaina ihany koa fa ny ohatrany hoe ireny fitaovan-tserasera ireny zany zao dia mieritreritra le mpianatra na le olona fa dia hoe rehefa manana an'ireny dia mahay. Isaky miteny kely ny teo dia hatrany dia mijery an'iny fotsiny dia eo nefa tsisy zavatra mipetraka ao an-tsainy na dia kely azy. Ary eo mihitsy ny elanelana misy ny ankehitriny sy ny taloha. Zany hoe somary ohatrany karazana fahalalana pokaty ihany zany nen'ny mpianatra ankehitriny izay tsy mentehatra amin'ny boky. Fialamboly, fitrandrahana fahaizana sy fahalalana no mahatonga ny olona hamaky boky. Ilaina araka izany ny fanamafisana ny fanentanana ny ankizy manomboka hatrany amin'ny kilasy ambaratonga voalohany ho tia sy ho liana amin'izay famakina boky izay. Manana andraikitra goavana amin'izany ny ray aman-dreny, ny fiarahamonina sy ny fanjakana amin'ny alalan'ny ministera tompony andraikitra. Lafomba vao hafa vetivety velotarainy ireo mpikatroka malagasy amin'ny taranja robotika izay tokony hiatrika ny fifaninanana iraisam-pirenena ny Kanada. Araka ny fanazavana tsy afaka ny hanainga ny Madagasikara hiatrika ny fifaninanana izy ireo noho tsy fisiny ny enti-manana amin'izao fotoana izao ny delegatsiona malagasy izay tokony hanainga ny Zoma ho avy izao. Maresaka iraisam-pirenena no hoentsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity. Nampatsiahy indray ny mazava-dehibe ny fanarahana ny fipetrasakana nentina ny arovana ny fianaka ny Covid-19 ny teo anivony OMS indrindra anatin'izao vanim-potoana ny ririnina izao. Araka ny namafisy ny tale jeneraly ny sampan-draharaha iraisam-pirenena momba ny fahasalamana ity, mbola mananika ny 700 isan-kerinandro ny maty ny Covid-19 maneran-tany. Tsikatra ho ny ena ankilan'ny fanaovam-bakisiny ho an'ireo mahery ny 80 taona sy ireo sokajin'olona marefo. Ny OMS izay nilaza ny tokony iroson'izy ireo amin'ny fanaovam-bakisiny anamafisana ny ery fiarovana eo anatrehan'izay firongatry ny valinaretina izay. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ala ity. Ankasitrahany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko.
Batimax se rapproche encore plus de vous. Bienvenue dans votre nouveau magasin Batimax Tarlalan, ex-Safina. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivavo. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.